tonga sondraitsika amin'ity fandarana mafinaritra be ity manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo zay no lohatenin'ny fandaratsika eto amin'izao fahitalavitra amin'ity TV Zone eto amin'ity onjapeo zay anarahanao ity fandarana ity ho anao zay efa mpanaraka an'izao fandarana zao moa zany dia mirary anao zay mba hiara-dalana fontsika ary ho anao ihany koa mety hoe sambany manaraka ty fandarana ty na eto Tananarivo na manaraka ihany koa amin'ny itony réseaux sociaux maro isan-karazany tony ho anareo aty ampitany ranomasina eto Paris eto Marseille ho anareo aty Dubai aty ary indrindrandrindra tsy adino ho atsika eto Canada eto zay manongilatsofina mihitsy manaraka amin'izao fahitalavitra izao na amin'ity atao hoe réseau tserasera zay afahanao manaraka an'ity fandarana ity dia miarabanao zay tompoko tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ao am-panarana an'ity fandarana ity tsy misy olona miaino na makato na miaino ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany ka horeraka eny am-pandehanana eny ary zay indrindra nataon'Andriamanitra tamin'ny Joshua ao amin'ny bokin'ny Joshua toko voalohany ao diso fatatsika loatra zay andalatsoratra masin'izay ny andininy fahavalo manao hoe aoko tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity fa saintsain'ny romanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia lavorariny lalanao ianao sady ho ambinina zany hoe ny secretny fanambinana arahatytsika ho lavorariny diatsika dia ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra miaina ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany raha toka misy fotoana ianao dia mba manokana fotoana foikely fotsiny dia vakeo manontolo ny Deutéronome atoko fa 20 ahitanao an'izany atao hoe tompontsoa miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy makatony tenin'Andriamanitra zany hoe inona avy ny tompontsoa zay raisina sy dovozina ao anatin'izany dia ho hitanao fa hita vokatra tsaratsika ao anatin'izany Genesis toko 5:30 io ndray pasteur Hertina no vakitsika amin'ity andro anio ity manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fa 5:10 hoany no resantsika amin'ity andro anio ity melohany zavatra rehetra ary dia miarabanao pasteur ary miaraba ihany koa ny mpijery antsika dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy tompo ny fahasoavan'ny tompo aminao pasteur tompo ivavaka tsika ary mialohan'ny ity fandaharana ity Andriamanitra ray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manana fotoana indray ahafahana manambara ny teninao mampianatra ny baiboly na ny soratra masina za manokana Andriamanitra dia mangataka ny fananao masina trany hitari-dalana isy ampianatra ana eto ary mangataka ihany koa mba isy fahazavantsaina manokana mihitsy omenao an'ireto mpijery reto na ireto mpiaino reto isy fisokafana mihitsy any anatin'ny saina izy ireo sy any anatin'ny fony izy ireo alala ny fahamarinany teninao ry Andriamanitra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ihany koa ny ametrako ny tananao an'izay rehetra marary na zay tsy salama manasitrana anao Jesosy amin'izao fotoana izao tendrena ny loharanona aretina rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao ao na iny naretina ao anatin'ny kibo na karazana calcul any amin'ny aty na any amin'ny ray na ireo karazana aretina any amin'ny vavony na any amin'ny lamosina na any amin'ny tova rehetrarehetra ny anatinao dia sitranina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manasitrana anao Jesosy amin'izao fotoana izao didina ny loharanona aretina rehetra ho ritra tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ny baiboly dia milaza manao hoe fanandefa ny teniny izy ary sitrana azy ary dia ho sitrany ianao satria mandefa ny tenin'ny Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary amaky ny andalatsoratra masintsika Genesis toko 5:30 ny nakanesan'i Jakoba tany Betela sy ny sehon'Andriamanitra taminy indray ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba mianga miakara ny Betela ianao ka monena any ary manorena altarany ho an'Andriamanitra zay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy ary ireo Andriamanitra hafa izay ao aminareo dia madiova sady hovainy fitafinareo ary ndeha iainy isika ka hiakatra ho an'ny Betela ary ianao altarany ho an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andro ny fahoriko ary nomba
tamin'ny lalana izay nalehako dia natolony teo amin'ny Jakoba ny Andriamanitra hafa rehetra izay notanany sy ny kavina izay teny antsofony ary dia nalevin'ny Jakoba tao ampototry ny hazo terembita izay tao akaiky ny Sekema ireo dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nazo ny tanàna manodidina azy ka nanenjika ny zanak'i Jakoba izy averiko ndray mandeha dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba izy ary Jakoba dia tonga tany Lozy Betela izany izay any amin'ny tany Kanana dia izy sy ny olona rehetrarehetra izay nomba azy ary nanorina alitara teo izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany zany fa teo no nisehoan'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan'ny rahalahiny ary maty Debora mpitaiza an Rebeka ka naleviny tao ampototry Betela teo ambany hazo oka ary ny anaran'io dia nataony hoe Alona Bakota ary Andriamanitra niseho indray tamin'ny Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitay azy ary hoy Andriamanitra taminy Jakoba no anaranao nefa tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely no ho anaranao dia nataony hoe Israely no anarany ary hoy Andriamanitra taminy izao no Andriamanitra tsy to marofara sy miabetsah firenena maro no iseho avy aminao ary isy mpanjaka amin'ny ateraka ao ary ny tany izay nomeko any Abrahama sy Isaka dia omeko anao ary ny taranaka mandimby anao koa no omeko ny tany ary Andriamanitra niakatra ny ala taminy teo amin'ilay niresany taminy ary Jakoba dia nanorina tsangam-bato teo amin'ny fitoerana izay niresany taminy ka nanidina fanatitra hidina teo aminy sady nampidina diloilo teo aminy koa ary ny anaran'ny tany izay niresan'Andriamanitra taminy dia nataony Jakoba hoe Betela izany. Ya zava-dehibe zay pasteur Tofy nitoetra motsika amin'ny fianaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia tantara izy ity zany pasteur zay nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba manao hoe mivereny anao any Betela. I Betela tsy inona akory fa ilay toerana anankiray izay tadidinao tsara rehefa atao amin'ny Genesis nisehon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba voalohany nisehon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba voalohany Genesis 2:20 andininy 10 zany hoe rehefa ndeha andositra i Jakoba andositra ny Esau rahalahy tao anatina ady tao anatina fahoriana tao anatina fanenjehana zany Jakoba tao anatina korotana tao anatina tebiteby tao anatiny hoe inona ny hafarako fanontaniana mipetraka daholo ahoana ny toy an-tantarako fa tsy maintsy miala eto ah dia rehefa andeha nandositra izy pasteur tamin'izany izy mbola tsy nanambady dia nandalo tao amin'ny toerana tao Betela io dia natory tao anatin'io toerana io izy zany satria le nandehanana zany dia tongotra maro andro maromaro dia tsy maintsy natory tao izy dia rehefa natory teo amin'ity toerana tao Betela ity Jakoba dia nahita totohatra lavabe mipaka ny lanitra dia ambaran'ny Baiboly fa nahita izy anjelin'Andriamanitra niakanidina teo aminy teo tamin'izany fotoana zany le atao amin'ny Genesis 2:20 dia nisy eo tamin'ny tao moa Andriamanitra dia nampahery azy teo sy nampanantena fahita azy azonao izy zay zany no nisehon'Andriamanitra voalohany tamin'ny Jakoba tao Betela i Jakoba andeha andositra i Jakoba tao anaty ady i Jakoba tao anaty olana no mitsofoka tao amin'ny toerana io dia nifanenany tamin'Andriamanitra eto ndray pasteur dia tojo zavatra sarotra fanondroany ndray koa Jakoba tojo olana tena faran'izay sarotra satria foko ray manontolo olona iray tanàna no iady aminy vokatry ny hoe setrasetra nreto zanany reto anga filaza azy vokatry ny setrasetra n'le zanany dia novonon'ireo zanan'ireo daholo ny olona reo tao tanàna dia tezitra ny manodidina dia saika anao fitsaram-bahoaka amin'ny Jakoba sy ny fianakaviany
fa Andriamanitra niteny tamin'ny Jakoba indray manao hoe eo amin'ny andininy voalohany aroy Andriamanitra tamin'ny Jakoba mianga ka miakarany Betely ianao ka monena any ary manorena alitara ho an'Andriamanitra izay nisy eo taminao fony ianao nandositra ny tavany Isoralanao. Teto Andriamanitra dia niteny tany Jakoba indray manao hoe rehefa tojo olana fanoroany ray izy izay graviravo kokoa mafimafy kokoa ilay olana tamin'ny voalohany dia mazava ny afatr'Andriamanitra eto pasteur Tovo fa nitenenan'Andriamanitra indray Jakoba hoe ndana ndray ianao miverina ny Betela andana ndray miverina ny Betela fa ao ihany no toerana izay namahana ny olanao, tao no toerana izay nanafahana anao, tao no toerana izay nanovanao voady satria tamin'ny fotoana io manko pasteur Tovo nanao voady mihitsy zany Jakoba hoe raha iverina any amin'ny tany alehako aho voavonjy aho ilama fiainako dia zao ozy izy misy ty zao ozy izy Jakoba anangana fiangonana eto aho anangana alitara eto aho dia atsangako eto ny tranon'Andriamanitra sinisisa dia tamin'ity ady fanoroany ty pasteur dia napatsahivin'Andriamanitra azy fa tsy maintsy miverina ny Betela indray ianao satria ao ihany no afaka many olanao. Ny fantaniana nipetraka dia ny hoe fa nga Andriamanitra tsy afaka miasa raha tsy eo Betela ihany, fa nga Andriamanitra tsy afaka miasa raha any amina toeran-kafa, fa nga Andriamanitra tsy afaka miasa raha any amina toerana maro isan-karazany, fa maninona Andriamanitra no nilaza manao hoe andana makany Betela. Tsotra le antony pasteur Tovo, misy toerana zay ahafahan'Andriamanitra miasa fa misy toerana tsy ahafahan'Andriamanitra miasa. Ary izay no natonga n'Andriamanitra niteny Jakoba rehefa tojo olana saribahana indray Jakoba hoe tsy maintsy any Betela ihany, tsy maintsy miverina any ihany ianao, andany ianao aloha makany fa any no amahana ny olanao, any no amahana ny zavatra maro isan-karazany. Eo pasteur no anisan'ny fantaniana mipetraka amin'ny fiainan'ny amintsika kristiana zany rehefa mandinika ny zavatra misy ndraindray dia mipetraka fantaniana hoe Andriamanitra ra ihany ny vavahana, Andriamanitra ra ihany ny tompon'ny olona rehetra, fa maninona ny hoe misy toerana zay iasan'Andriamanitra ary anasitanan'Andriamanitra olona maro, maninona ny hoe misy toerana zay tsy misy olona tsy mietsika mihitsy Andriamanitra amina toerana sasatsasany. Ity Betela ity pasteur raha tsorona dia karazana toerana fiaonana amin'Andriamanitra, ary ny olona mitsofoka ao dia olona manamasy tena. Azonao ny olona afaka tafiditra ao Betela dia olona afaka manamasy tena hoy izy eo amin'ny andininy faharoa. Ary hoy Jakoba tamin'izay rehetra tao an-trano mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io reo andriamanitra hafa zay eo aminareo dia madiova ianareo sady hovainy fitafianareo. Ny baiko voalohany rehefa hoe ho any Betela ireto zanaky Israely reto na zanaky Jakoba reto sy miaraka aminy dia zao, ary io ny andriamanitra hafa zay ntomponareo dia madiova ianareo hovainy fitafianareo. Na zava mihitsy zay teny zavatra condition anankitelo zay ary io ny andriamanitra hafa ntomponareo madiova ianareo ary hovainy fitafianareo. Tsapan'ny Jakoba izany fa raha handeha anatrika an'Andriamanitra ny olona ao a Betela zay misy ny fanaten'Andriamanitra dia tsy hoe izay fombany nahazatra azy no hoentiny ao a Betela, tsy ny toetrany, tsy ny fomba fisainany, tsy izay fomba nitezana azy no hoentiny anatrika ao Betela pasteur Tovo, fa tsy maintsy misy fomba vaovao dia hoy Jakoba hoe ary io ny andriamanitra hafa. Faharoa, madiova ianareo. Ny dikan'ilay hoe madiova dia zao anatrika an'Andriamanitra isika, hitady an'Andriamanitra isika, poritra loatra tsika ao anatin'ity olana ity, mafy loatra ity problème atrehantsika ity, mavesatra ity problème atrehantsika ity. Noho izany andaotsika hanadio ny tenatsika
hiala amina karazam-palitona satria Andriamanitra ietsika Andriamanitra anao zavatra dia tsy maintsy miala amina karazam-palitona ary fahatelo dozy izy ovay ny fitafianareo ovay ny fitafianareo tsy ilay fitafiana nahazatra anareo tsy ilay fitafiana niety taminareo fa mila fitafiana zay mifanaraka amin'ny zavatra takian'Andriamanitra ny tena marina pastera amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola miexige zavatra Andriamanitra zao no nambaran'i Jesosy na iza ingonany roa na telo amin'ny anarako dia hovoany izany hoe tsy hoe any Betela intsony Andriamanitra ny tokony iseho afaka miseho amin'ny toerana rehetra ary afaka mampiseho ny heriny izy amin'ny toerana rehetra fa saingy zao pasteur ny condition kosa dia mbola mipetraka foana ny fipetra dia mipetraka foana ny hoe rehefa mitady an'Andriamanitra angenao hoe tsy izay fahafantaranao azy tsy izay no heverinao fa mety hanompoana an'Andriamanitra no ataonao tsy izay niaraky ny heritseretanao azy no ataonao fa misy tsy maintsy miverina ianao amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra sy fieritseretan'Andriamanitra azy azonao tsy maintsy miverina ianao inona ny tena fipetra takian'Andriamanitra raha hitady azy voalohany indrindra misy toetra tsy maintsy ialanao ao misy fomba zay nazatra anao ao tsy maintsy ialanao ao ary zay na tonga n'Andriamanitra ny teny hoe ary io ny Andriamanitra hafa zay nitomponareo faharoa misy fahadiovana takian'Andriamanitra amintsika eo madiova ianareo voalaza am-baiboly ny olona manko pastera dia ohatrany mieritreritra foana amin'ity le hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany Andriamanitra tsy avy antsony marina fa mpanota ibebaka zay ny verset fantatry ny olona dia mieritreritra foana ny olona fa mpanota foana izy isaky ny alahady azonao efa 5 taona izy nitsofoka tao amin'ny fiangonana nisy azy efa 5 taona izy nidekônina tao dia mbola mieritreritra foana izy fa mbola afaka manota foana tsy maninona na mbola misy fahotana aza fa olombelona nofo aman-draha tsy maninona na mbola misy fahotana ary fa Andriamanitra tsy avy antsony marina fa mpanota ibebaka dia miafina foana izy eo ambadiky le hoe Andriamanitra tsy avy antsony marina fa mpanota ibebaka pasteur atovo ny baiboly dia milaza eto ny ten'Andriamanitra dia mitaky andreo zanak'Israely hoe madiovonareo raha tea iona amiko ianareo ka tea hita ianareo raha tea hifandray amiko ianareo Betela madiova ianareo dia hovay fitafinareo misy fotoana nge pasteur ny olona mieritreritra hoe zay fitafy entiny andeha hivavaka dia mety foana zay fitafy anaovany zay tiany atao dia mety foana mety eto zay pasteur any amin'ny voalohany azonao mety eto zay amin'ny faharoa fa raha olona tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fahamatorana ianao raha olona tena mila an'Andriamanitra hetsika amin'ny fiainanao ianao raha mila an'Andriamanitra mandavataona ianao satria nge pasteur atovo tamin'ny Jakoba voalohany nandalo tao tsy nitaky akanjo Andriamanitra hoe tsy maintsy zao ny akanjo anaovanao tsy maintsy zao fitafinao fa maninona tamin'ity fiverenana fanoroany ity no nitaky Andriamanitra hovay ny fitafinareo zay nylazako hoe raha any am-boalohany ianao mety tsy omen'Andriamanitra tsiny mandeha fanoroany mety tsy omen'Andriamanitra tsiny fa raha eritreritra ianao mandra-pahafatinao anompo an'Andriamanitra ianao dia zay fitafy tianao anaovana dia mety foana mety ho diso lalana sy diso hevitra amin'izany ianao fa Andriamanitra mitaky fahamasinana mitaky zavatra masina rehefa te eona aminy ianao hoy izy aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitra reo ary zay miona amin'Andriamanitra ozy izy any amin'ny Jaona 4:4 dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana misy fipetra pasteur raha te ahita an'Andriamanitra ianao raha tena te eona amin'Andriamanitra ianao raha te ahita zany Andriamanitra anasitrana anapoka ny aretinao zany raha te ahita an'Andriamanitra amany olanao raha te ahita an'Andriamanitra hitsatsetra ny problemanao zavatra anankiray ny pasteur atovina rivotra marivony ny zavatra tsy maintsy ilaina mitaky fahamasinana Andriamanitra amin'ny fiaonany amintsika pasteur atovo tena ilaina be zay fahamasinana zay ary raha mandingytsika pasteur ity Genesis toko 5 amby 3 ty efa noresantsika tamin'ny lesona farany teo hoe noho ny fijanonan'i Jakoba tao Sekema no nahitany problème satria lasa nifandray tamin'ny tovolahy tao Sekema ny zanany vavy ary rehefa nazo namana tamin'ireo vehivavy tompotany sy nifankaty tamin'ilay lehilahy tao Sekema ihany koa ny anaran'ilay lehilahy
dia nahita olana be mihitsy ry zareo reo zay moa le tenentsika hoe nisy safidy ihany avy amin'ny Jakoba no nijanona tao amin'ny toerana tao hoe Sekema io fa ny tanjon'Andriamanitra na ny destination an'Andriamanitra tamin'ny Jakoba dia any amin'ny tany Kanana fa saingy nijanona tena atenatena andalana tena izy mety misy antony hoe inona moa no natonga azy nijanona tena andalana dia io dia raha alantsika sary dia misy pino misy kristianina be dehibe mihitsy tratran'izany zavatra zany hoe nandray an'i Jesosy ianao dia tao anatin'ny aretina kansera iny ianao dia nosotranin'ny tompo ny kansera nononao na ny kansera ny tranonjanakao na ny korotana ny tokantranonao dia nilamina na hoe nisy fanahy ratsy izay namatotra anao dia afaka ianao dia nanomboka nangatsitsika dia nijanona eo atenatenany dia lasa tsy nandroso intsony dia avy eo nahita problema manahirana tampoka mikorotana zay vao mikoropaka dia ohatr'izay mihitsy ny nahatonga ny ty problema ny Jakoba ty Andriamanitra ny teny manao hoe any amin'ny tany Kanana fa izy nijanona tao Sekema tao dia rehefa nijanona tao izy nahita olana tao izy itsika ny ry havana dia tadidio tsara ny olona anankiray atao hoe mandroso pasteur dia manao dingana isanandro tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray izay neverinao fa fantatrao ianao tsy mijanona eo amin'izay neverinao hoe za no tahin'Andriamanitra dia mijanona eo amin'izay fitahin'Andriamanitra zay fa raha ny tena marina ny zavatra tian'Andriamanitra atao amintsika dia manao dingana isanandro dingany fitombona ara-panahy isanandro ary zany hoe raha mandinika anao hoe maninona no misy fiangonana ndraindray tonga dia mandalo problema manahirana be na hoana misy mpanompon'Andriamanitra pino tonga dia mandalo problema manahirana be dia dinio tsara ty zavatra ty ampanetretena dinio tsara ne fa tsy nandroso tsony ho ara-panahinao io nijanona teo amin'izay neverinao fa mety ianao nijanona tao Sekema ianao dia ozy ianao efa mba milamindamina efa mba ohatraohatran'izay dia aleo tsy dia mandroso tsony kinanjo nahita olana ianao amin'izao fotoana izao fa Andriamanitra namindra fo tamin'ny Jakoba niteny Andriamanitra tamin'ny Jakoba manao hoe zao miangay ianao dia makane sany Betela misy eviny be say pasteur lay Betela dia toerana nisehoan'Andriamanitra zany hoe misy ny présence ny fanahy masina misy ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ny toerana rehetra ny nolazain'Andriamanitra eto hoe mianganao dia makanesa ry fa mazava tsara mihitsy ny toro-hevitra nomen'Andriamanitra mianganao dia makanesa any amin'ny toerana zay nisehoko taminao any amin'le toerana nisehoko taminao ianao no any ianao no mandeha nahitanao dia tsy vitan'izay fa ozy izy no amafisiny tsara manangany ianao altara ndray manorena altara mahagaga foana fa isaky ny misy dingana vaovao no vao départ zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia miainga foana Andriamanitra eo amin'ilay fanorenana ny altara sy ny fanatitra matombo misy ny altara dia misy ny fanatitra miara-miainga foana ireo zavatra ireo zany hoe isaky ny manao dingana ianao zany anao fanombohana vaovao ianao amin'ny fiainanao dia manorona altara dia manorona fanatitra ohatra anorona tokantrano ianao ny tokantrano zay atao hoe ho tahin'Andriamanitra sy ambin'Andriamanitra pasteur etina dia miorona ao anatin'ny fivavahana sy ao anatina fanatitra raha manangana trano ianao dia atsangano amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny fanatitra raha manangana orinasa ianao dia manangana n'izany amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra ary raha ohatra zany daholo ny zavatra mitaka na dia ataoko hoe ity resaka fitondrana fireneny ity azy ka miorina tanteraka mihitsy io manomboka amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra ary zay mpitondra ny fandimbo rehetrarehetra teo ka manaja ny fianianana zay teneniny manao hoe ao anatrehan'Andriamanitra andriana nahary ka ataoko hoe mipetraka tsara zay fianianana zay dia lazaiko aminao pasteur Ertina fefa ela ty firenena malagasy ty ny tafavoaka nefa ela ny firenentsika ny tafavoaka satria zay rehetrarehetra nanorona zavatra anankiray atao anatin'ny baiboly ka nanorona an'izay ataoko hoe altara na fifandraisana amin'Andriamanitra zay ka nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra dia tafavoaka foana zany zavatra mitranga zany izy tsy manao hoe rehefa
manao zavatra anankiray anao dia ampitombo aminaraka fa rehefa atenatenany eny dia manipotromba am'izay dia manaova am'izay joro dia tsy maninana manao sorona aza dia mamono omby dia makadadarabe omby asy dia zany atao tsy miteny an'izany ny baiboly fa rehefa natomboka tamin'ny vavaka io dia vavaka hatramin'ny farany zany mahatonga baiboly miteny manao hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamaniny sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamaniny ny firenena anankiray zay mivavaka manana ny Jehovah ho Andriamaniny dia tena ao anatin'ny fahasambarana zay firenena zay engane ka ho am'izany ny lalana hitorana an'ity firenena malagasy ty fa ny zavatra anankiray faharoa pasteur dia ozy izy manao hoe eo amin'ny andininy faharoa dia arak'le novakinao teo hoe dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mizaretra nomba azy ary reo Andriamanitra fa zay eo aminareo dia madiova sady ovainy fitafianareo ary andeha hiaingisika ka hiakatra ny Betela ary anao altara any ho an'Andriamanitra zay niaino ahy tamin'ny andron'ny fahoriko ary nomba ahy tamin'ny lalana izay nalehako dia natolony teo amin'ny Jakoba ny Andriamanitra hafa rehetra zay notanany sy ny kavina zay rehetra teny antsofiny ary dia naleviny Jakoba teo pototry ny hazo terembita izay tao akaikin'ny Sekema ireo dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nazo ny tanana manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba ntsony izy vokatry lay atao hoe atsirambina zay nisy teo amin'ny Jakoba sy reto taranandreto dia ino ny zavatra nitranga efa tena tonga tao anatin'ny tranon'ny Jakoba ny Andriamanitra hafa zany zavatra mitranga teto dia tsy vitany hoe Andriamanitra hafa fa tafiditra tao ny fanafijangajangana tafiditra tao ny fahalitoana tafiditra tao daholy ny fijejojejoana fa rehefa nanomboka ny teny Andriamanitra nampianatra Andriamanitra dia teo no nafantaran'ny Jakoba hoe hay ve efa diso lalana zaty efa tsy mety ataoko ty ary zay no anisan'ny toe-po nafinaritra tamin'ny Jakoba pasteur rehefa nalala izy fa feon'Andriamanitra no miteny taminy dia tonga dia avy hatrany dia nanray andraikitra mihitsy izy tamin'ny ankolany hoe esolo daholo reo samposampo rehetrarehetra reo rehefa nafody avy tany amin'ny dadarabe sy tany amin'ny omby asy reo ongoto reo fa tsy mahasoa antsika ongoto daholodaholo reo zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo aminareo rehetrarehetra reo dia andaotsika ho an'ny Betela satria raha ho an'ny Betela tsika kanefa zao ihany ny fiainanareo dia tsy hainao tsika Andriamanitra mitombona tsara va tsy le volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy sofa mahavonjy ny sofiny tsy lali-dalovana mba mare fa ny eloko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy diovy ny tananareo ry pirorosaina ozy any an'Isaia toko voalohany any zany hoe melohany tena hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankiray hiverina amin'Andriamanitra dia afozy ohatra ny fanompotsampinao afozy daholo araka ny teny pasteur Ertina teo raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ry havana mijeriny ao anaty fa mijeriny ety ivelany ihany koa satria ny ety ivelany raha mandinika ianao dia ny ety ivelany ety no mahatonga ny fakapana maro mahatonga ny olona lehilahy sy vehivavy maro potraka ao anaty fahotana dia vokatry ny fitafian'ny olona tsy montona amin'izao fotoana izao be dia be misy pasteur lavo misy loha olona lavo misy mpiandro lavo misy olona be dia be nataoko hoe olona tsy mivavaka potraka sy lavo mihitsy amin'izao fotoana izao satria gaboraraka ny fitafian'ny olona amin'izao vanim-potoana ianantsika izao tsy misy enatra sy tahotra tsy misy ray aman-dreny anadasy anabavy tsony fa dia samy manao zay tiany atao dia tonga hatrany anatin'ny mpiangonana any am-piangonana ary tonga tena hatreny ambony pilipitra dia be ny fanamparitaka amin'izao vanim-potoana izao ary zay no mahasarotra an'le hoe roviana marina ny fifohazam-panahy tonga ny fifohazam-panahy tsy maintsy ho tonga fa ny zava-doza dia ity tonga hatrany anaty fiangonana ireo falitoana maro samihafa reo i Jakoba nandray andraikitra mihitsy pasteur Ertina teto manao hoe mantsy ny zanany sy ny zafiny hoe ongoto reo Andriamanitra hafa reo esory ny kavina esory reo karazana fitafiana tsy montona rehetrarehetra eo ovay mihitsy io fitafinareo io satria azo antoka pasteur ny nahatonga ny dina lavo eo amin'ny Genesis toko 7:30 dia nanao fitafy hafahafa mihitsy dina dia fay an'iny fahalavony dina iny Jakoba dia niteneny mafy mihitsy io zazavavy io manao hoe ordina efa io ihany nalavanao ovay io fitafinao io dia ny zavatra nafinaritra tokoa aloha tena ny zavatra nafinaritra hoe tsy haiko hoe leombonanana angambo reto zanak'i Jakoba reto ka tsy tia zava-boribory dina zavatra nitranga teto natolony ampanetretena any Jakoba ilay zavatra teny aminy dia nalevina teo amin'ny hazo terebita ozy teo akaikin'ny Sekema ozy mivolazan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe
tena ny bebaka marina tokoa lay zanaky Jakoba ray manontolo pasteur Hertime zany zavatra tranga teto ary dia hita hoe taoarinan'io fibebahana lalina tena hoe ny bebaka lalina io no ny poka ny fifoazam-panahy be ary taoarinan'io ihany koa vonana mafy Andriamanitra za lefy tanteraka le anarana hoe Israely tamin'ny Jakoba le nitolona mafy tamin'Andriamanitra iny lefy le anarana hoe Israely fa teto tena vozon'Andriamanitra anao mafisin'Andriamanitra ny ray hoe atao hoe Israely amin'izay ndraiky io ny anaranao satria nisy fivoarana be mihitsy Jakoba teto nisy afanapo be Jakoba tsy nandefitra tamin'ny fahotany Jakoba dia ozy izy Andriamanitra manao hoe atao Israely ny anaranao pasteur. Mazava zay pasteur, maninona no misy fiangonana ny laozan'Andriamanitra satria tena marina pasteur tena misy fiangonana ny laozan'Andriamanitra mihitsy azonao tena hoe zavatra mampalahelo mihitsy no mitrango am-piangonana satria tena tsisy fitahina sy fanambinana mitsofoka tsony amin'ny olona fa ozona ny misy ao ozona manahoana moa pasteur tovy tena hoe mivavaka ihany ho an'ny marary fa fahafatesana matetika ny hita zany hoe zay marary ivavahana maty daholo le olona zay miara mivavaka rehetrarehetra ao anatina toeram-pivavahana tena tototry ny fahantrana boka ny trosa nefa mbola takina vola ihany koa reo am-piangonana azonao mbola takina vola koa izy matsiaro le olona hoe problema ny idirany eo am-piangonana fa problema ihany koa no ivoahany ao aretina ny idirany eo am-piangonana aretina ihany koa ny ivoahany ao tsapany hoe mivavaka ihany izy fa ny fiaina tokantrano tena mikorotana izay tsy izy ny fiaina tokantrano olona pasteur Tofo tena matsapa izy hoe tena mikorotana ny fiaina tokantrano fantanina mipetraka amin'ny olona maro isan-karazany dia hoe fa inona no antony Andriamanitra hafa mihitsy ve ny vavahan'ireny olona mijoro vavolombelona hoe misy fahagagana sy fanasitranan'ireny sa Andriamanitra iray ihany izy pasteur dia mbola veriko ihany Andriamanitra iray ihany ny vavahan'ny olona rehetrarehetra fa ny olana pasteur dia izao hoy ny voalazan'ny baiboly eto amin'ny Isaia toko voalohany 10:12 dia izao mivaky ny tena ataoko inona zavatra betsaka vononareo atao fanatitra ho Jehova efa tofoka ny ondry lahy atao fanatitra hodorana sy ny saborany zanak'omby lahy mifaha ary tsy sitrako ny raha ny vatotsomba lahy sy ny zanak'ondry ary ny osolahy raha avo miseho eo anatrehako ianareo iza moa ny nitady anareo anitsakitsaka ny kanjako aza mitondra fanatipona intsony fofona fahavetavetana amiko zany ny voaloham-bolana sy ny sabata ary fetsom-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroaroam-paratsiana averiko le tenin'ny farany tsy zakako ny fivoriana masina aroaroam-paratsiana tsy ndriky farany tsy zakako Jehova ny fivoriana masina aroaroam-paratsiana 9:17 tapany farany ny voaloham-bolana re sy ny fotoam-pivavahana re dia alafanahako mavesatra amiko zany ka sasatry mitondra azy aho raha manaty tanana ianareo dia hitapo-maso fijery ianareo enina dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy hainao feno ran'olona ny tananareo misasay ianareo diovo ny tenanareo esoritsy eo anolohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsara fa za manao ratsy tena entitra Andriamanitra miteny zany teny zany pasteur tsy zakako ny fivoriana masina aroaroam-paratsiana ahoana moa pasteur zany fivoriana masina aroaroam-paratsiana tendrenao ny orgue tendrenao ny synthétiseur alefanao ny hira fanatrehan'Andriamanitra misao razanahary tsaroanay tokoa izao ahofahofainy tanana alefa daholo reny hira fanatrehana reny mananao tompo fa manana alefa daholo reny karazana hira evangelika ana artiste maro isan-karazany reny miantsoantsotsika manao pozipozin'olona mivavaka isika tsy ndriko tsara pasteur tsy tena mivavaka fa manao pozipozin'olona mivavaka isika mirentiretiny ao am-piangonana kanefa ny olona mpivavaka iray trano dia petsara velatsy daholo petsara velatsy satria tsy mety mibebaka tsy mety miala amin'ny ratsy fanao mody miditra ao am-piangonana fotsiny anafienana ny ratsy atao
fa ny ratsy tohizana ihany ary hoy le tenin'Andriamanitra nivakitsika farany teo pasteur tovy hoe nahoana hoy Jesosy no ataonareo zoy fieren'ny jiolahy ny tranoko ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana hoy Jesosy fa nareo kosa manao azy zoy fieren'ny jiolahy zany hoe mody mivavaka isika manao pozin'olona mivavaka isika fa ny fiainatsika dia mbola le fahotana ihany no fikirana fijagajagana filalovany ratsy any amina Facebook any filalovam-behivavy filalovana lehilahy matory ny vadinao amin'ny alina dia iny anao fa miaraka amin'ny Facebook miconnecté amina vehivavy amina lehilahy zany ny fanaonao matory ny vadinao dia tena zavakafa mihitsy nijerenao amin'ny zavatra ao amina film vetaveta ao anatin'ny internet zany rehetrarehetra zany dia hitan'Andriamanitra dolidolo pasteur Tovy zavakafa ny ataon'ny zanakao ny tanora rehetrarehetra vetaveta fiaina dolo daholo mifindrafindra lehilahy findrafindra vehivavy lasa ohatra ny fomba mahazatra ary lasa ohatra ny fahotana normal zany amintsika atrany anaty fiangonana avy atrany anaty fiangonana avy pasteur mitory teny dia lozatsika amin'ny lalao telefôna amin'ny Facebook adalana fotsiny ao anatin'ny loha pasteur Tovy ozy izy Andriamanitra eto manao hoe tsy zakako ny fivoriana masina ary roaparatsina tsy zakako ny fivoriana masina roaparatsina any anaty fiangonana tsika no ampidera lamody ary lamody zay tena ohatrany hoe tiatsika aseho hoe itsika no manana akanjo tena hika farany ary raha mba tsy olana ane pasteur raha ho amin'ny fahamotinana le akanjo aderadera tsy maninona raha akanjo amin'ny fahamendrehana fa ohatrany te-ampisehotsika hoe tsy maninona fa Andriamanitra tsy mijery ivelany ary mampalahelo pasteur dia zao itsika mpitoroteny dia mangina manoloana an'ireny itsika mpitoroteny dia tsy samanitsy ny olona itsika mpitoroteny dia mikombombavy dia normal pasteur Tovy raha ny olona tonga ao am-piangonana fa Andriamanitra miala ao azonao ny olona tonga ao am-piangonana mety ho maro mety ho vitsy fa Andriamanitra tsy mipetraka ao fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto tsy zakako ny fivoriana masina ary roaparatsina ary azagagy ianao raha tsisy zany fanasitranana zany ao azagagy ianao raha tsisy an'izany vahaolana izany ao azagagy ianao raha tsy misy an'izany Andriamanitra midatsehatra amin'ny fiainatokantran'ny olona izany ianao azagagy ianao raha tsara mirentirenti ny zava-maneno mirentirenti ny décoration fa tsisy maina ianao mitsofoka ao maina ianao mitsofoka ao tsy mahatsapa na inona na ino ianao amina toeram-pivavahana firy-taona ny vavahanao tao fa maina ianao mitsofoka ao dia maina ianao mivoaka ao mpanota mitsofoka ao ianao mpanota mivoaka ao ianao mpanota tsisy ninona miova na ny toetra ratsy tsy miova ny fahazarany ratsy tsy miova ny fiainany ratsy tsy miova ny problème tsy miova ny olana tsy miova ary azagagy ianao raha totofany devoly problème amina resaka trosa ianao fantrana ianao korotana tokantrano ianao amin'izao fotoan'izao anao anatina tebiteby ao anatina tribonaly tebiteby ao anatina hoe tena inona zavatra hitrango amin'ny tribonaly ahilikiliky ny tompotrano ianao voaroka ro tsisy nininona mandeha tsony ny fiainanao bloqué daholo dia hoy ianao indraindray mieritreritra manao hoe nisy namisavy angamba nisy olona ratsy toetra angamba nanapodika ekeko mety ho marina zany mety nisy olona namisavy tokoa ianao mety nisy olona sopatra tokoa ianao mety nisy olona nanapotika tokoa ianao fa saingy izao raha olona tena nivavaka ianao ka nakasitran'Andriamanitra fivavahanao dia tsy nandaitra taminao ny famosaviana tsy nandaitra taminao ny planin'ireo olona mpanapotika anao reo fa saingy izao ianao miditra any am-piangonana ihany fa tsy henon'Andriamanitra vavaka satria mazava nyvoalaza baiboly eto pasteur Tovy tsy zakako ny fivoriana masina ary roaparatsina dia hoy izy ery amin'ny andininy 5:10 dia izy aza manaty tanana intsony ianareo raha manaty tanana ianareo dia hitapy maso tsy hijery ianareo zany hoe le olona zany pasteur manaty tanana ohatry zao topo vonjeo dia ozy Andriamanitra mitapy maso tsy hijery anareo feno ran'olona ny tananareo dia hoy izy eo amin'ny andininy 5:10 misasay ianareo diovo ny tany tena anareo esoritsy eo anolohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsara faza manao ratsy mazava ny ten'Andriamanitra eto pasteur esoritsy eo anolohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsara faza manao ratsy zany hoe raha mbola amin'ny fivavahana fiany fiatsaram-bela tsy fivavahana miaroaro fahotana io ihany ny fivavahanao dia azagaga tompoko lasy tompoko vavy fa dia vao maika
hototofany devoly ao anatina problema ianao hototofany devoly ao anatina problema ianao no zany ny zavatra voalohany tokony fantatry ny olona zany pasteur de zao tadidio zao fa mety isy fiatraikany ty zany pasteur ataoko tsy tena hoe tsy tena sura miteny an'ity fa hoe mety isy fiatraikany ianao mety manamasy tena be azonao ianao mety mivavaka be ianao mety marina be kanefa ny eo amin'le toeram-pivavahana misy anao feno fahotana feno faharatsiana feno adalana ny pasteranareo aza indraindray ny mpitondra fivavahana miara-miray petsapetsa azonao miray petsapetsa amina olona mpanota miray petsapetsa amina toroteny ao toroteny amboamboarina toroteny somary safosafona toroteny tsy tena midona analan'ny olona ao anatin'ny fahotana toroteny matahotra mpanakarena toroteny matahotra général toroteny matahotra olona bekita zany reny problème hita izao mihitsy ao anatin'ny fiangonana misy olona be voninahitra ao zay mampirafy le vadiny efa mba mitarainany aminao hoe pasteur mba tenino angeny ampitandrina ny vadiko hoe izy iny ange dekôly natao amitsika ato hoe fa izao angeny ataony misy ankizy vavy kely fito amby roapolo taona ny miaraka amin'ny any mba teniny matahotra pasteur matahotra pasteur hoe karaha iteny azy tsy anahirana ve de aleon'ny pasteur mandefitra ny fahotana aleon'ny ampitandrina mandefitra ny fahotana de aleon'ny ampitandrina milalao fahotana dolona de kôla na komity na président-ny mpiangonana na président fanonerana na président choral tsy mampaninna pasteur zany de mikombokombombava ihany izy de tadidio anefa pasteur fa mitera-doza izy zany tsy ho an'ireo olona vitsivitsy zay manota ihany fa mitera-doza ho an'ny mpivavaka iray manontolo mitera-doza ho anna fiangonana iray manontolo satria hoy ny voalaza baiboly eto hoe tsy zakako Jehovah ny fivorina masina roroparatsiny mety misy olona ray ihany ao manamasy tena misy olona folo ao manamasy tena misy olona roapolo ao manamasy tena fa Andriamanitra mitsoka ao anatin'le fiangonana mandositra miala ao anatin'le fiangonana ary raha ao le olona mitady an'Andriamanitra tsy miaino Andriamanitra pasteur tsy miaino Andriamanitra mandany fotoana ao fotsiny ianao fa tsy mihaino Andriamanitra satria diso miaroaro fahotana loatra fijagajagana sy fahalitoana loatra ary zay natonga n'Andriamanitra entitra ny teny tamin'ny Jakoba raha ho any Betela ianareo ovay ny fitafinareo ovay ny fitondrantenanareo esory madiova ianareo esory rehefa zarany ratsy fa nipohtsampy fitezanany nitezananareo hatramin'izay esory reo miova ho amina dingana vaovao fa o Betela no isehoko aminao Jehovah ao no ahitanao ny voninahitra ao no amahako ny olanao ao no idiranao amina vahaolana faratapony satria ny zavatra hita tokoa pasteur vao nanapa-kevitra fotsiny ireo zanak'Israely ireo zanak' Jakoba ireo andeha hiainga de nanary an'le Andriamanitra fa niova fitafiana niova fahadiovana de izy andeha nifadimy de lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak' Jakoba izy jerenao tsara mbola tsy tonga tany Betela akory zareo fa vao nanapa-kevitra hiala tamin'le ratsy de efa nihetsika Andriamanitra ary de nandefa orooro tamin'le firenena manodidina satria reo le firenena manodidina reo fa saika amely an'i Jakoba hoe maty reto andringana an'i Jakoba sy ny taranany fa Andriamanitra niaro an'i Jakoba sy ny zanany vokatsy le fanapa-kevitra noraisin'i Jakoba sy ny taranany hoe andeotsika hanadio fitondrantena andeotsika hiova andeotsika tena hitady fiainana masina andeo tena hitady lalana tongavana ho amin'ny fahamasinana misimisy kokoa de tonga de nietsika Andriamanitra tao anatin'izay fanapa-kevitra zay pasteur Tofa ya manaraka zany pasteur no amafisin'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny andin'ny faraky amby folo hoe aroy Andriamanitra taminy izao no Andriamanitra tsy to maro farasy miabetsa firenena maro no iseho avy aminao ary isy mpanjaka amin'ny ateraka ao ary ny tany zay nomeko an'i Abrahama sy Isaka de omeko anao ary ny taranakao mandimby anao koa no omeko ny tany vao nanapa-kevitra hiala tamin'ilay fahotana i Jakoba de arak'ilay teninao teo hoe nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo an'ilay firenena manodidina ny fahavalon'ny Jakoba zany saika andringa anazy de tonga de Andriamanitra mihitsy nitsangana niady andreo niady tamin'ireo ary niteny manao hoe aza kitikitihan'i Jakoba fa masina ho ary io de tao aorianan'izay no amafisy l'Andriamanitra ndraiky io lay tsodrano hoe
ny tany zay efa nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka dia manomboka tena omeko anao satria lehilahy manapa-kevitra ianao. Io ry havana dia zay foana le izy. Ny fiarahana miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo raha te handova fitahiny ianao tsy tambatambazana ianao handova fitahiny fa ny safidinao sy ny fanapaha-kevitra ao ny ilaina. Fenao indray raha ohatra ka tambatambazana lava anao hivavaka na hoe tanina lava ianao vao hivavaka dia tsisy teny fikasana ho an'ny olona tambatambazana sy olona safosafony zany ato anatin'ny baiboly ato fa ny olona manapa-kevitra no andovan'izany teny fikasan'Andriamanitra izany no andovan'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Raha iverenako hoe ilay teninao teo pasteur dia hoe misy apahany kely ihany zay mety hoe tsy azahoan'ny olona valim-bavaka mihitsy ny toerana zay ny heverina hoe tsy misy an'Andriamanitra. Ary zany ine no n'Andriamanitsika mieritreritra manao hoe tato no namonjen'ny tompo ahy dia rehefa tao no namonjen'ny tompo anao dia mety le ray aman-dreny be ara-panahinao tany aloha efa tsy otsony le fiangonana niaina tamina fahamasinana niainana tamin'ny fahamasinana sitrapon'Andriamanitra be ary zay mihitsy ny tondrana an'io hatramin'izay fa le taranaka teoriana zany hoe le mpanompon'Andriamanitra nandimby no nanomboka ny ova ary nanomboka ny ala tamin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka manao zay tiany atao nisy fampianarana hafa tafiditra atao dia niala tamin'le sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatra izy nivolazan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Jakoba Jeremia 7 mba avakiko kely ane Jeremia 7 tonga dia antomboko amin'ny 9 manao hoe nefa mbola avo miseho eo anatrehako amin'ity trano zay efa niantsona ny anarako ty ihany nareo ka manao hoe efa voavonjy izahay mba hanaovanao ireto fahavetavetana rehetrareto moa ataonareo juif eren'ny jiolava ity trano zay efa niantsona ny anarako ity. Indro ny tenako aza dia mahita zany ho Jehova fa mandehana ianareo any amin'ny fiterako zay ahosilo dia ilaina siko ny anarako tany am-boalohany ka jereo zay nataoko taminy no niara-tsiny ny Israely oloko koa ankehitriny ho Jehova satria toizantsika izy lava be moa le vaky teny ohatra n'izao le fisehoan'izy io pasteur Hertine Jeremia 7 eo amin'ny 9 koa dia mitoy foana izy dia jereo tsara le zavatra nitsaka teto efa nanazavako teto maly izy io taosilo elim-pisorona no nanao ny asa fisoronana ary rehefa nanao asa fisoronana tao izy dia nisy fahavetavetana be mihitsy nataon'ny zanany miralahy atao hoe Ofiniasy fa tsy nananatra an'ireo mihitsy elim-pisorona. Dia rehefa tsy nananatra an'ireo elim-pisorona dia novonon'Andriamanitra ireo zanaky elim-pisorona ireo dia tsy vitan'izay koa fa ny zava-doza ngeza be tena antranga pasteur Hertine dia zao niala tao koa Andriamanitra niala tao amin'le fiangonana niala tao amin'le trano mihitsy Andriamanitra ary dia namafisy ny eto amin'ity Jeremia 7 ty fa ireo olona taty aoriana dia mbola niseho teo anatrehan'Andriamanitra ihany taosilo tao amin'ilay toerana dia mirehirebe ireo olon'ireo zao mihitsy le vaky teny eto manao hoe efa voavonjy izahay mirehire zany hoe zay olo mba vonjy zay olona converti zay efa vita batisa zay zao ny fiangonanay zay le ohatra zay tena ohatraohatra zao mihitsy dia mirehire hoe zay efa voavonjy fa ozy Andriamanitra le fahavetavetana no aseho anareo ao lay toetra anareo tsy miova ataonareo juif eren'ny jiolahy ty trano ty na izaza ozy Andriamanitra dia mahita an'izany fa mba jereko eny ahosilo fa za tsy miteny taosilo tsony ianao no mivavaka ahosilo fa za tsy aho ianao no manompo anahy mihira manao hoe asandratro ny tanako fa za tsy mirarazy asandratro ny tanako anao satria za tsy ao tsony satria ny antony ianao manao fahavetavetana ianao ary zany zava-doza be pasteur zava-doza be le hoe manompo an'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tsy mety tomponao tsony manao ny asan'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tsy miara-miasa aminao tsony ianao mitory teny fa manafaka Jesosy fa Jesosy tsy manafaka izany tsony mihitsy satria tsy miara-miasa aminao izy ianao mieritreritra fa Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataon'ny tananao fa tsy mahagaga ao aminao zany tsony izy satria manao fahavetavetana eo masoko nareo Jehova ary zany ane pasteur ny mahazava-dozan'le hoe tsy mandefitra mihitsy Andriamanitra ny amin'ny resaka fahotana fa fahafatesana foana ny tambony ota hatramin'ny andro ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy hatramin'izao andro enantsika izao dia fahafatesana foana ny tambony ota ianao za mieritreritra hoe andro ny fahasoavana zao dia tsy fahafatesana zany ny tambony ota fa fahasoavana fa fahafatesana tompoko zay foana ny tambony ota ka naiza toerana misy fahotana fahafatesana ny tambony ota ary zany no ilaina an'le hoe
ilaina mailo am'izao vanim-potoana zao pasteur io marina be le teninao teo izy ianao hoe indraindray dia misy zavatra eritreretin'ny olona hoe fahotana efa normal aminy fotsiny le izy efa normal be fotsiny le fahotana dia efa tsy tia lalantsony izy fa efa mandeha ho azy efa fombafomba le hoe mampirafy kely dia manao sipa kely ao anatin'ny fiangonana dia ohatra ny efa normalny zany nefa tadio fa zany ny atao fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra ary ampoamoan'Andriamanitra am'izany indrindrandrindra ny mpitoroteny pasteur Ertina tena marina zay pasteur eto ampamaraparanana ny fotoana dia tadio zao tena entitra Andriamanitra ary tsy mivazivazy izy pasteur tsika indraindray mety mivazivazy fivavahana zaho a pasteur mamerimberina foana am'ireo olona le mpamazivazy fivavahana reny le olona pampime reny dia mamazivazy fivavahana reo olona mamazivazy any amin'ny Facebook amina Facebook amina réseaux sociaux reny hoe manao tsinotsinona sy mamazivazy an'Andriamanitra tsika mba ohatrany hoe mba metimety kely ta attention raha lafa Andriamanitra tsy misangisangy pasteur tsy misangisangy Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa nyteny hoe andray fepetra dia fepetra tsy mivazivazy tsy azo ivalozana tsy azo ivalozana ary rehefa Andriamanitra zay nandao fiangonana anankiray marina ny tenao te pasteur mety tahaka ny amboalohany le fiangonana mety nisy an'Andriamanitra tokoa nalaza tapina fagagana tokoa tany amboalohany le fiangonana tena nisy fanasitranana nisy fifoazam-panahy fa efa nilaozany zany nilaozana ny fagagana nilaozan'Andriamanitra le toerana satria nanomboka nanjaka ny tsy fahamasina nanomboka nanjaka ny fitiavam-bola tao anaty fiangonana ny fitiavan-teriny ny fatahoran'olona fa tsy mifatahorana an'Andriamanitra tsony nanjaka tao nanjaka ny fahalotolo nanjaka ny fahavetavety tsy faratsy toetra rehetrarehetra miala ao Andriamanitra mety mbola manao fanatitra be sy fafolo-karena mideran'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra efa tsy eo tsony fandaniam-potoana fotsiny sisany ho alehanao noho izany miantso ny fiangonana rehetrika pasteur miantso ny mpitondra fivavahana isika miantso ny katekista atsika miantso ny mpitandrana itsika sahi mandray andraiky tsara lahy aza vazivaziana fanahan'olona aza lalovina ny fanahan'olona aza lalovina ny ara-panahan'ny olona fa ireo olona ireo ngera lahy na andova ny fiainana mandrakizay na ho very mandrakizay ny amin'ny elo e na ireo olo reo any amin'ny fahaverezana mandrakizay na ireo olo reo andova paradisa aza lalovina ny fanahan'ny olona aza dokatokafana ny fanahan'ny olona ka hanary azy any amin'ny elo ahitsiny olona ny fahotany ry mpitandrina malala isany ozy izy ny teniny Jakoba pasteur ho mafimafy kokoa ny anadinana nay mpampianatra be tony ho mafimafy ny ananadinantsika mpitorotentro ka entinao matikena masolona entinao mataotahotra olona amina fitoriteny io entinao mpitandrina somary mikombombavana dia efa mahita adalan'ny olona ampiangonana azy adalany reo mpiara-miasa aminao reo za dia mampitandrina anao ry mpitandrina malala isany tena tsy hivazivazy aminao Andriamanitra sahi mitorony marina mba tonga an Jesosy anjaka ao anatin'ny toeram-pivavahana ndao tsika hivavaka pasteur mankasitraka andrina raha faly izay raha nandray zany teninao zany ray androany zay toriteny tsy mivazivazy fampianarana tsy misangisangy tsy milalao fahotana tsy manao saritsary-pivavahana fa tena mivavaka za mino tompo fa ny fandarana zay indray nesina teto te hitondra fahasoavana hitondra fitahina hitondra fanambinana ary hitondra fahagagana za mino ndraiky fa ireo olona rehetrarehetra zay nanaraka ny fandarana teto dia hotahinao izy reo ho tsapany am'izay ny tena fototsy ny olana hoe maninona izy ny tsy mandray valimbavaka ho fatany am'izay ny tena fototsy ny aretina hoe maninona izy ny tsy mety sitrana na hivavahana azy satria ny tena marina tompo dia Andriamanitra masina ianao ary mahatonga anao hiasa amina toeram-pivavahana anankiray dia ny fipetra fisian'ny fahamasinana ao anatin'ny toeram-pivavahana io fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitandrana ao anatin'ny toeram-pivavahana io no mahatonga anao hihetsika na tsy hetsika ao voarahianay izany tompo misy efa olona maro novonjenao ao ambadika izany rehetrarehetra izany misaotra raiko amen zay zay ngamba zany pasteur ny fotoanatsika teto androany eny tompoko zay ny fandarantsika ny toroteny takan'ireny dia tena mpitiavana be no nanam-pitana azy fitiavan'Andriamanitra anao fitiavan'Andriamanitra ny firenentsika ny fiangonantsika ary indrindrandrindra tsika tsy raray avy raha andeha araka ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra anao dia tsy tombontsoa anay velively mihitsy fa tena tombontsoa anao raha milamina ny tokantranonao tsy isy idirana amin'ny tokantranonao mihitsy hoe inona moa zany ny tombontsoa azoko raha milamina ny tokantranonao fa dia fitahina ho anao zany rehetrarehetra izany ary ny ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba toko voalohany andiny roa amby roapolo aoko ho mpakatony teny ianareo fa zapiany fotsiny ihany ka mamitaka
ny tenanareo izany ny larina antarobia na ny finday zay afatsika mandefa SMS fangatambavaka sy fijoroana vavolombelona dia ny 03404 362 67 na ny 033 24 543 06 izany amin'ny sabotsy ho avy zao pasteur ty ndray filazana hafa mihitsy dia anatanteraka vavaka matanjaka be tsika matanjaka be namotsamotsana tsika reo asana fahavalo ianao tsy miteraka io za miteny aminao tongafa ianao lalovo ny aretina nandritry ny taona maro za miteny aminao hoe atsapany fanatren'Andriamanitra ary tsapanao ny fahagagana zay tsapan'ny olona tao hatramin'izay pasteur dia mbola misy anjaranao fa azatara fotoana fotsiny anefa fotoanan'Andriamanitra aminao ty asabotsy avy zao ty ianao ao anatina tena aretina na averevitra ao anatina olana tena faratapiny io ndao ho an'ny betela zay nitoro-teny te pasteur andao iainga ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fahadiovana andao ho an'ny betela ozy ny volazam-baiboly andao hivavaka tsy sangisangy hitanao tompo sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina tsy diso raha mety aminao fa ianao no tsy hoterena koa ary tsy tambatambazana pasteur fa amin'ny mampitory filazantsara atsika le izy angery pasteur hitanao repetera nge matony tory filazantsara tsisy tombony tsy ho an'ny repetera manokana ho amintsika ty Madagasikara fa tena nanao zay ho afaty nisy tamin'ny fitoriana filazantsara satria zay ny afatry ny tompo raha nitory filazantsara ary Paoly tsy nieritreritra zay randriary malala heritina koa sy tovona rivotra marivony na nieritreritra hoe vaon'ny oloko na katolika na Jesosy mamonjy na efitsika mana pentekotista mitava tsy zany fa niazakazaka izy na nefara amin'ny atra manaina raha fitoriany filazantsara andry Paoly na nisy repetera dia niatra manaina ary fa nitory hatramin'ny farany izy satria zay mihitsy le filazantsara fitomana ny olona ao amin'i Jesosy ny olona manko mitendra le hoe matoa mitambatambazana be ny olona matoa tomotrany io misy tombotsao fa tsy ny filazantsara pasteur dia mazava tsara tena fitoman'Andriamanitra anao kanefa izy koa tsy manampitabina manery fa mba hamonjenanao sy ny akonanao mazava le izy pasteur dia etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo naonaovana ny fotoana io ampitany jirama tanjombato sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina ary etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary amin'ny 7 ora maraina ihany koa no anatanterantsika ty etsika goavana anovana tantara ty pasteur to tainy tompo daholo mahery izy atopoko